ao anatin'ny fivoizana ny tetikasa fizarana zezika sulfate d'ammonium na ny PDSA ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasan'ny papri JK ankehitriny. Tetikasa miompana amin'ny fanatsarana ny famokaram-bary eto Madagasikara, eo ihany koa ny fampitomboana ny vokabary, fanamaivana ny filàn'ny tantsaha noho ny vokatra zezika sulfate d'ammonium vokarina eto an-toerana ihany ary dingana ho fanatrarana ny vavin-tantena ara-tsakafo. Nisatraka izany ary ny faritra Antsinanana ny herinandro lasa teo ka zezika sulfate d'ammonium amin'ny totaly 25 taona no tsinjaraina ho an'ny distrika miisa 5 dia Toamasina faharoa, Rikaville, Vatomandry, Antanambamanampotsy ary Manoro. Nisy ny fampiofanana ara-teknika ny fampiasana zezika tamin'ireo tantsaha-pampiofana mahakasika ny fitantanana ny fambolena, ny fikarakarana ny tany, ny fifehezana ny rano, ny fitondrana sy ny fatran'ny zezika sy ny sisa. Ikan'izany tsika tamin'ny taona lasana na amin'ny kilo 46 tao agnatiny zao zany itsika omena ny sulfate d'ammonium 21 ao agnatiny. Ikan'izany tsy maintsy mitombo mameno le 46 zany hoe zany raha 10 kilo zany nomenana reta amin'tia tokony mampiasa 20 kilo zany isaky ny foloara. Resy lahatra tanteraka amin'ny fampiasana ity zezika sulfate d'ammonium ity ireo tantsaha ho fampitombonana ny tany famokaram-barin'izy ireo. Agnisan'ny zava-dehibe ary ny vahoaka zany dia magnantaigny satria agnisan'ny mba tsy very anjara ity commune ity zany amin'izay zezika zay ka zao mo karazana vao manomboka le izy fa ny vahoaka kosa dia magnantaigna fa hitondra vokatra ary ampitombo ambonimbony kokoa zany ny vokatra zay ho azon'ny tantsaha. Mbola ao anatin'ny fitaovam-bolena ihany koa ireo tantsaha-mpamokatra ka nilaza fa zava-dehibe ho azy ireo ny toana entin'ny fitondram-panjakana malagasy, manamaivana tokoa ny vesatry ny fidanganan'ny vidin'ny zezika, eo ihany koa ny fanatsarana ny velon-tenany avy. Nahazo tamin'ny taona ty zany zahay nahazo madasila miaraka amina hire koa. Zegny zany no ampiasainay amin'ny varina handroa amin'izao izany. Le vary zany tegna hitanay fitombosany satria zany rehefa tsy magnatao zezika zany antegna tsy mitombo zany le zanabary. Alefa ohatranao magnatao zezika zany tegna hitanao fitombosany zanabary fô tegna magnatao zany tsara zany le vary. Fa hitanay le tany zany hitanay fô tegna tsy manimba tany zany izy. Raha ohatra manimba tany zany izy na mba ampivoan'le vary zany tsy miova zany le masomboly. Satria ohatra ny zay nampiasa zezika zany tegna hitanao ny vary mitsiry, ny tany zany mbola tsisy fivoany, te mbola mazaka ozy anay le zezika matao tsisy fivoany le masombolimboleny aminanjy. Misaotra njare fanjakagna zany nanosika anay na fambolem-bary. Fanorona zezika le hazonay zany fa tonga aminay mihitsy le zezika fa tsy nivezivezy tany hafa. Nahazo tombony be zegny zahay am'le famokara ary misaotra zare zegny am'le fagnomeza. Ary mino sy matoky zegny zahay anare nampiasa zezika le nomenareo am'le madasola. Misaotra an'ireo tompon'andraikitra zay tonga taty aminay nagnome zao zezika zao tsapanay tokoa fa zahay dia manana ny toerana zay azo mokarana mbola tao zany hoe midadasika nefa isorana moa ny fitondram-panjakana zay nagnome zao zezika zao miaraka amin'ireo teknisiana. Mino zay ary manan-tena fa hamokatra bebe kokoa amin'ny efa hatramin'izay hatramin'ny arahana tamin'ny paprise nanomboka 2022. Marina fa tantsaha-pampiofana efa niara-niasa tamin'ny tetikasa papri mahatsiaro ho mahita tombotsoa hatrany amin'ny fampivoarana ny ambaindany ny famokaram-bary. Izy ireo indray no izarany traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fampiasana ny zezika sulfate d'ammonium any amin'ireo tantsaha manodidina azy. Ireo tantsaha vao fanareo zany no izarana ny sulfate d'ammonium isaky ny tantsaha-pampiofana. Fa ny tantsaha-pampiofana no mizara amin'ny tantsaha izay magnodidina anazy rehetrarehetra zany. Fa raha ny fandraisanjareo anazy mitovy fandraisanjareo amin'ny zezika rehetrarehetra zay efa nozaraina zany. Tsisy mahasarotra anazy satria miankina fampianarana daholo ny fizarana anazy. Nampianarina zay vao
zaraigny raha teknika zany izy tsy dia misy loatra ny miafahana fa am'ilay izy hoe misy an'ilay soufre foagna zany raha amin'ny fambolena hafa vao maika metimety kokoa fa raha amin'ny vary izy mitovy ihany ny antony zany rehefa mitonga zezika zany misy fatra no ajaina aminazy ka tokony magnaja fatra foagna zany atsika isaky ny hektara na isaky ny velaran'ny tany zay kely anagnana zany ampagnarahina magnaraka an'izay velarana anagnana zany no fatra ho ampiasaina. Azo antoka ny fahazahoan'zare anazy satria misy zany fagnazavana miainga avy agnaty salina zany hoe théorie aloha fa rehefa mamafy anazy agny ampiatra anazy agny an-tanimbary zany misy foagna ny fiarahana amin'ny teknisianina. Amafisana trano fa mitovy fiasana tanteraka amin'ny urée ny zezika sulfate d'ammonium ary efa vita andrana efa antaonany maro teto Madagasikara izay niarahany asa tamin'ireo mpikaroka malagasy. Antenaina moa ny hiakaran'ny vokabary ho 8 hatramin'ny 10 taona isaky ny hektara.